Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire France Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France Lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous présente Tikun Zanaku. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Miarabantsika rehetra indray ary misaotra anao mbola misafidiny Kolo TV hatrany tonga soa ihany koa ato anatin'ny fandarana vaovao be Tiako ny zanako. Arak'izay anaran'izay dia iompana amin'ny reny sy ny zaza sy ny manodidina azy ny fandarantsika. Misy zanam-pandarana maromaro ka ny antsika niboana azy arany dia ny info conseil. Ato anatin'ny info conseil tsika dia hitondra ny torohevitra maro samihafa arakarak'izay lohahevitra ka ho amin'ny anio ary dia ny safidintsika ny lohahevitra hoe antoko ny fifalian'ny zaza ny fivelaran'ny renim-pianakaviana anankiray. Andao ary naraka fanadihadiana anankiray isika hiaraka amin'ny Vony Randrianonenana. Vony Randrianonenana ny anarako. Renim-pianakaviana 5 taona, manambady mananjanaka menada vavikely 7 taona, lahikely 1 taona. Miasa koa amin'ny Ericsson Madagascar. Voalohany indrindra aloha mizaha le miasa zay dia miezaka be mandamina fotoana. Tsy maintsy atao ihany koa ny asa amin'ny renim-pianakaviana, izany hoe fikarakarana tokantrano. Zaho raha teo tsy manana mpanampy fa kilasy mody ihany miditra amin'ny valo raha avy amin'ny 5 dia miezaka be zany misahana na rehetrarehetra amin'ny maraina mifoha maraina be mahandro sakafo dia manomana ny zaza indray mandeha mianatra. Avy eo zaho izay mivady moa fanampy foana ihany dia avy eo mandeha zaza mianatra dia miomana indray avy eo mandeha miasa dia mipetrapetraka ny zavatra atao an-trano rehetra, ny sakafo atoandro ny ankizy dia miasa dia tonga indray ny hariva dia mampianatra ny zaza dia manao sakafo hariva. Ohatrohatr'izay foana zany ny programako raha toa hoe rituel isan'andro dia ohatrohatr'izay foana. Weekend tena miezaka, tsy hoe miezaka fa miaraka foana izay efa mianaka amin'ny weekend. Na miaraka amin'ny famille izay na misy koa ny activité ataony amin'ny fikambanana Claire de Lune Madagascar izay anisan'ny namorona io fikambanana io dia miaraka foana koa izay manao an'io dia tarika fikambanana tanora ihany koa izay ho lafiny hira na chorale dia miaraka foana koa izay mivady amin'izay rehefa weekend. Amin'ny ankapobeny tsy izy dia manano sarotra indrindra fa efa somary lehibe ny ankizy. Zarina fotsiny izy andray ny andraikitra tandrify amin'ny taonany dia somary hitako hoe sarotra kely fotsiny angamba dia mifandaminana andro fotoana sy ny priorité na hoe lahara-pahamehana kely fotsiny somary mikorotana kely fa rehefa izahana somary misy routine kely ao dia milamina ihany. Tsy adino koa nefa miala amin'ny routine indrindra fa amin'ny weekend moa zany tena hitako izay tena ilaina manala stress ho ana efa mianaka fa tsy ho anary ihany koa satria mba ahafahako mivelatra indrindra ho anary efa mivelatra dia mazava ho azy mivady aman-janako mivelatra daholo izay dia samy faly dia samy miaina ao anatin'ilay fahasambarana daholo. Voalohany aloha mametraka amin'ny fiainana amin'Andriamanitra dia faharoa manarakarak'izay dia ny fanaovana ny tokantrano ambony ny zavatra rehetra. Na eo ary ny asa eo ny zavatra ny ivelany dia ny tokantrano fady aman-janaka ny ambony rehetra. Fahatelo tsy adino koa mikarakara ny tenanao amin'ny lafina rehetra. Ianao misy mila fotoana hoe ianao rehery na miaraka amina manao irery. Izany koa tsy hoe isaky n'izay mihetsika fa fantatsika vehivavy rehetra izany hoe ilaiko izay fotoana izay. Dia eo ihany koa tsy adino mipetraka objectif personnel sy professionnel. Aza adino tsy voatery ngeza be ilay objectif io fa na zavatra kely ary fa rehefa tratranao hitanjona na kely ary dia mahatonga fifaliana anaty anao izay ary fifaliana avy eo zarainao amin'ny vady aman-janakao. Faefatra dia miaraka amin'ny vady aman-janaka araka izay azo atao manaraka amin'ny fianarana ny zanaka
indrindrindra ihany koa je mbola kely izy dia arahana dia mila mihaino ny zanaka ihany koa matetika tsika rendraindray variana marina fa misy ny teknôlôjia Facebook sy rehetrarehetra variana eo amin'io indraindray miresaka ilay zaza tsy haino akory zany isan'izany indraindray ary tsapako hoe tsy mety zany ataoko izany nefa miezaka be ihany hoe tsy mety ilay izy indraindray ilay zaza bête koa nefa ilay zavatra teneniny hoe zavatra tsy dia misy dikany loatra nefa tsara ianao tokony resaka amin'ny foana ifanakalo-hevitra manontany hita mihitsy hoe attentionné aminy ianao dia eo ihany koa ny resaka hoe fanaovana activité ainy ivelany amin'ilay resaka fikambanana lazaiko teo io rehefa manao an'io tsy hoe za rery akory manao any dia adolo mivady aman-janako fa ny ankizy zany dia efa tokony zarina amin'izany manao hoe asa ho an'ny fiarahamonina zany indrindra fa ny activité de bénévolat dia amin'ny resaka asa amin'ny fiangonana koa efa lazaiko teo ihany miaraka fona ihany manao fa tsy hoe mandeha rery akory ianao itsika renim-pianakaviana no tena andro ny tokantrano tsy manao ambany zavatra ny vady akory fa na ny maneran-tany ary dia mahafantatra tsara n'izay andraikitry ny vehivavy zay azadino mikarakara ny tenanao betsaka ny reny mety miaina ao anaty dépression ao anaty déprimé sy ohatran'izany fa za mieritreritra mihitsy hoe olo-kafa ny ivelany mety hamahany olo anao fa ianao ihany ny mahavahany io dia tsy mifanenjika ny samyreny fa mifanorohevitra azo atao fa mifanenjika alao samy ianao reny ny tompony tsy malala ny zavatra iananao tokantrano dia avela malalaka ianao amin'ny fitantanana ny tokantranonao. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire France-Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France-Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France-Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France-Lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Inona ary fa tafapaka tamintsika izay afatry vony randrianonenan'izay izay tsy iza moa izy iny fa filohan'ny fikambanana Clair de Lune izay misehatra tanteraka ihany koa ao amin'izay hoe manodidina ny reny sy ny zaza izay ifindra amin'ny zanam-pandarana hafa indray isika dia ato anatin'ny reportage dia tena mampanontany tena antsika reny mpianakaviana indrindrindrindra izay mbola manana zanaka voakely voateraka dia ny hoe apetraka amin'izy ary aiza ny toerana mety azo antoko afahantsika mametraka ny zanantsika io rehefa fotoana iverenana hiasa indray mapetraka amin'ny bebe ve sa ambanampy ve sa amin'izy andao ato anatin'ny reportage ianao entinay anana fahalalana bebe kokoa sy ahisafidy tsara izay toerana azo antoko ametrahana ny zaza izay. Vady rehetra ny anan-janaka ary dia fifaliana tokoa rehefa tojo an'izay tanjona izay fotoana ho an'ireny miasa kosa nefa no sady tena mampiasa ny sainy hoe izy ary no hitaizan'ilay zaza kely rehefa hiverina hiasa indray ibebe ve mpanampy ve akany zazakely na crèche ihany koa ve raha ho an'ity rem-pianakaviana iray ity izao dia naleony mihitsy nalefa tany amin'ny crèche ny zanany. Ireny safidiny nandefa nitadiaty amin'ny crèche satria ny crèche no eritreretiko assuré kokoa ny mpanampy ao an-trano. Aty zany mba efa misy olona efa manana expérience amin'ny fitaizana zaza dia responsabilité an'zareo kokoa ilay zaza fa izay ny ampany safidianako crèche.
manao safidy tahaka azy satria maro tokoa mantsy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fametrahana ny zazakely any amin'ny crèche raha mihoatra amin'ny fametrahana ny zaza amin'ny mpanampy ohatra. Tena maro tombontsoa ny zaza le efa aty amin'ny crèche. Voalohany dia milamin-tsaina eny miasa satria mpanabe ny ofana sy matiana no mandray an-tanana ny zaza, izany hoe mahafantatra ireo dingam-pivelarana zaza na ara-tsaina na ara-batana ilay antsoina hoe psychopédagogie, dia mahafantatra ihany koa ny maizy azy zaza, izany hoe ireo zo sy filana, ny fikolokoloana azy, ny fahasalamany, ny sakafony, ny fahadiovany, ilay lazaina amin'ny ankapobeny koa hoe puériculture. Dia ny zava-dehibe ihany koa dia hoe mbola bitika sy marefo ireo zaza ireo ka mety ho tratry ny loza, dia ireo mpanabe ireo dia ny ofana manokana ny amin'ny hoe vonjovoina raha sendra ny loza. Ny zaza le efa aty amin'ny crèche ihany koa dia miavaka eo amin'ny lafiny hoe fifaneraserana amin'ny lehibe na amin'ny ankizy, izany hoe le resaka socialisation zany ary mahay ihany koa ny amin'ny hoe lafiny fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina zany izay mampimemena ny ray aman-dreny ankehitriny, dia miavaka ny ankizy alefa aty amin'ny crèche. Raha ho an'ny crèche tia zaza bonne sommeil manokana zao zaza 2 volana sy tapany dia efa afaka raisin'izy ireo eto. Manala ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny tokoa satria amin'ny 7 maraina dia efa mandray ary amin'ny 9 hariva no afaka alaina ny zaza. Raha misy fahatarana na zavatra manahirana nefa dia azo ifampiresahana tsara ireo tompona andraikitra. Zanako manokana ny bonne sommeil izany hoe tsy hanala mahitsy any ny asa efa nanomboka niditra ny asa après congé de maternité dia eto no hitako akaiky kokoa anahy, dia tato no nalefako dia aveo moa jusqu'à zao tsy nanana problème tato dia tsy nisy surprise. 2 mois et demi tedina nanomboka tato amin'ny crèche, zao izy efa andray 1 an et demi dia voalato foana. Rehefa mipetraka amin'ny fifampitokisana dia mahazo tombontsoa avokoa na ny ray aman-dreny na ny zaza na ireo mpanabe. Saripady tokoa ny zazakely ka nino izay efa dia nanampy anao tokoa iny fanadihadiana anankiray iny. Eto indray arany dia anisan'ny mampiavaka ny fandaharantsika ihany koa ny fianonan'ireo feon'ny ankizy na ny parole d'enfant zany. Vao tsy ela akory tsika izay nankalaza ny fetin'ireny hiaraka amin'ny ankizy avy ao amin'ny bonne sommeil tsika. Fantatra hoe ohatrany ahoana ny fandraisan'izy ireo an'izany reny zany. Misy ny teny mamy ihany koa ato ao arahantsika ary ny parole d'enfant zao dia zao. Mianatra tao bonne sommeil 8 ans. Tenarako izany hiatrika dia za 10 taona, miantavola 7 taona. 7 taona. Manao gâteau. Rehefa manamboatra sakafo izy dia tsara be foana ny amboariny. Mandihy, manjaitra roty, dia misy manamboatra sakafo. Manao kalay. Rehefa hendy dia rehefa mahay. Dia rehefa mianatra tsara. Mianatra tsara. Rehefa hendy. Coucou maman. Bisous. Coucou tic penen. Penen. Ety ampamaranana ary dia mino izay efa tafapaka tamintsika rehetra ny votoatin'ny fandarana tamin'ity andro an'ity. Tsy ihany koa ny tsy saotra tsika rehetra niaraka taminay tao anatin'izay fotoana lavalava izay. Eo ihany koa ny franslais izay manohana ny fandarantsika. Araka izao ahitantsika zao dia misy ny céréales, misy ihany koa ny ronono izay afaka hanampiana tsara tsika ao atokantrano ao, indrindra isika renim-pianakaviana satria dia ny afaka arosontsika mihitsy izay céréales izay na
ronono francelais zany ho fanampiny nonondreny. Misy karazany be deaibe moa izy ireo misy ny céréales ohatra dia ahitantsika ny vitamine minéral marobe antoko ny fitombon'ny zanatsika. Zay ary ny lava fa dia mametraka ny mandra-piona indray ho antsika rehetra tany atokantrano tany amin'ny enina toy izao indray ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny Kolo TV mazava ho azy ary ato anatin'ny fandarana tiako ny zanako veloma tompoko. Les croissances apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous a présenté Tikun Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire France Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France Lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.